Miarabantsika rehetra, miarabantsika rehetra manona fiadanana foana moa ny tenanay eto amin'ny pejy. Par rapport amin'iny direct niarahana tamin'ny colonel sy ireo mpanao gazety vitsivitsy, nisolo tena n'izay nisolo tena tao, ny tanora ny GNZ sy ny ministra vitsivitsy nipartisipe tamin'ireny fandarana mivantana niarahana tamin'ny filohan'ny fondation nationale iny zany no nitondrako tsoakevitra androany sy anamafisako ny fanambarako izay efa nolazaiko tamintsika teto hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara. Izay no valitsika atao anatin'ity fandarana ity ary anambarantsika sy ilazantsika réflexion sy ny sitrapon'Andriamanitra. Porofotsika araka ny fahendrena ara-baiboly fa tsy handroso mihitsy Madagasikara ninona saina sy fieritreretina hoentina amin'izany. Niaranay tsika niaran'andre fa teny teo ny filohan'ireo fondation ary namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety izy vitsivitsy amin'izany no niresahantsika dia hoe isan'ny noteneniny tamin'izany ny resaka hoe connexion ohatra, inona ny vidin'ny connexion efa misy ny asa ataon'ny miandraiketan'ny ao amin'ny ministeran'ny serasera zany mikasika an'izay. Dia avy hatrany zany dia mamaly mahitsy be hoe inona zany ny tanjona amin'izay resaka vidin'ny connexion zay, hoe midina, rehefa midina zany ny connexion dia inona ny impact an'izay eo amin'ny fandrosoan'ny firenena anankiray. Dia ekeko fa misy ny mivelona ary betsaka mihitsy ireo mivelona amin'ny resaka connexion. Kanefa izay hoe mivelona amin'ny connexion zay ve dia manova ny toe-tsain'ny olona amin'ny fitiavan-tanindrazana rehefa midina ny vidin'ny connexion, midina ny vidin'ny méga. Za zany mahita kisarisary ohatran'izao hoe rehefa midina ny vidin'ny méga dia vomaika mitobaka be ny resaka hoe vidéo misy sarany, ny MP, mitobaka be ny olona mpampidir bika ety amin'ny tambazotra, mitobaka be izay tsy izy ny fandokafatena, ny karazana fisolokiana be da be satria any mihitsy no misy zavatra tsy voafehy zany. Any mihitsy misy zavatra tsy voafehy. Tsika nefa miresaka fandrosoana ny filohan'ireo fondation, miresaka fandrosoana vao nitsidika tao iavoloha izy dia nandroaka devoly ampifamatorina amin'ny resaka fandrosoana, iroso amin'ny concertation nationale isika, resaka fandrosoana, fanaovozana anatin'ny ministera isan-karazany any, ny JIRAMA, ny fitsarana, ny toeto, resaka fampandrosoana daholo zany rehetrarehetra zany fandrosoana. Nefa raha hoentina amin'izay sujet resantsika voalohany izay hoe connexion, hoe ahoana zany no androsoana, kanefa le toe-tsain'ilay olona mihitsy no any amin'ilay fitiavam-bola, fitiavan-tena. Mpampidir bika manao intéressé resaka buzz, fivoizana kolontsaina tsisy, ianao la bible tsy misy fahendrena, tsy misy zava-panahy, eo dia efa bloqué ny resaka fandrosoana. Zany hoe tsy diso amin'ny fanambarako mihitsy zany ary ny amin'ny vision efa hitako hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara. Izay point anankiray izay fotsiny aloha no miaingatsika. Izay point anankiray izay fotsiny. Raha resaka indray tsika ny amin'ny fitsarana hoe nationalisena ny fananan'ireo izay nanararoatra teto amin'ny tany sy ny firenena. Zavatra ohatrohatran'izany ampidiana monsieur ohatra hoe monsieur Rabatomanga dia tsaraina aty izy ny zaziana sy ny rehetrarehetra. Zavatra tsara zany mampiatra lalàna exemplaire amin'ireo izay sous parenthèse satria mbola tsy voatsara izy hatreto hoe meloka nanao ny tsy mety teto amin'ny firenena, nanararoam-pahefana, nanao blanchiment d'argent sy ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny lalàna rehetrarehetra zany zavatra maloto rehetrarehetra dia en conséquence an'izay zany dia misy lalàna miatra, olon-dehibe, olobe no hiaran'izay lalàna, zavatra tsara ho zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe rehefa vita daholo zany rehetrarehetra zany dia inona ny fandrosoana andrasana amin'izay. Zavatra misy mantsy dia falifaly ny olona, miramirana ny olona, mitehaka ny olona ary mandrabiraby any anaty commentaire. Allez voir resaka misy publication mikasika ny olona ohatran'ireny, ohatran'ny plaisiran'ny olona zany no
mahita n'ilay souffrance an'ilay hiarany lalàna. Fa izay zavatra zay dia efa misy resaka mentalité any anatin'izay hoe zay ve le mentalité andrasana amin'io fampandrosoana. Ka mbola tsy resaka hoe aza mamaly ratsin-dratsy tondram-bavaka amin'ny fahavalonareo zavatra ohatrohatr'izany zany fa indrena raha baiboly mbola tsy hoetiko amin'izay. Fa eo amin'ilay mentalité base fotsiny hoentina hiandrasana an'ilay fandrosoana. Dia mieritreritra hoe nareo fa hisy fandrosoana mitantaratra amin'ny alalan'izany. Za ohatsy contre ny hoe fampiarana ny lalàna. Misy famarinany kely ihany ilay hoe valifaty politika ve, satria raha ny couleur zany an'ireo izay tafiditra ao amin'ny lapa. Misy couleur izay miteny ihany koa parallèle amin'ny fampiarana ny lalàna. Fa ny positif fotsiny dia hoe miatra ilay lalàna. Dia ny zavatra misy zany par rapport amin'izay le hoe mentalité izay, rehefa hivadika indray ny couleur dia inona indray no effet cause-n'izay zavatra izay. Misy fampandrosoana ao tanteraka avy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Hatreto anefa isika dia mametraka fanontaniana hoe aiza par rapport amin'izay resaka hoe tsy maty manota sy fampiarana ny lalàna izay, dia aiza ireo izay tokony miarana ny lalàna ankoatra, ohatra hoe maheno sy resakantsika hoe ny karana, ireny gendarme izay impliqué tamin'ny fampahoriana sy fampijaliana madinika ireny sy ny sisa sy ny sisa. Hoe da bezaka tsotan'ny saintsika. Zany mbola question daholo zany. Ao anatin'izay zany no mipetraka ny fanontaniana hoe izay toe-po, toe-panahy, toe-tsaina izay, izay fiaina izay, izay rindran-damina izay hoe no entina hampandroso ny firenena. Dia raha hatao ny valon'izay hoe possible ve ny fampandrosoana ny firenena. Dia za dia miteny fa tsy handroso mihitsy Madagasikara. Même hoe appliquer ara ny lalàna. Satria misy an'io mentalité sy fomba fisainana, fieritreretana, fitondran-tena io mila délogena eto amin'ny firenena. Dia io esprit io ve afaka délogena amin'ny resaka hoe concertation nationale, afaka trongisina amin'ny hoe fampiarana ny lalàna, afaka foanana ve io amin'ny hoe mpiandrona atao mitondra ny firenena, ny kolonela mivady sy ny ekipany miaramila, na juriste na avocat ihany koa, olona mahay lalàna, ataontsika ohatra exemplaire madame Fanisoa na tsy fantatro, je ne sais pas zany, na laza manana projet petrapetraka. Fa za zany dia mitazona ny teny foana hoe tsy handroso mihitsy ao Madagasikara raha tsy any amin'ilay base, any amin'ilay base mandray an'i Jesosy Kristy. Satria any mihitsy no mamboly an'io toe-po io, any mihitsy no metraka an'io fisainana sy fieritreretana io, any mihitsy no ahafahan'io toe-tsaina io ho accompli. Exemple fotsiny io, tsika ndraika tena manana olona mahay lalàna, manana olona tena hoe mahay mikirakira ny fametrahana ny fahefana sy ny resaka autorité sy ny resaka planification rindran-damina sy ny sisa rehetrarehetra. Nanana an'izany tsika ary tena hoe manana olo-manga be da be amin'izany tsika na eto an-toerana na any ivelany. Fa ny fanontaniana dia rehefa mahazo ny postany anie izy ireny, mahazo ny toerana izy ireny, dia satria ilay toe-po tsy mifamatotra ny filazantsara. Ohatra hoe aza mangalatra, aza mamono olona, tiavany namanao tahaka ny tenanao, tiavany Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra sy ny sisa rehetra mifampitohy amin'izay. Izay tsy ao anatin'ilay toe-pon'ilay olona eo amin'ilay poste, rehefa miravoravo ny vola, rehefa misy ny pression tsindry politika sy ny zavatra ohatran'izany dia taraika ilay olona. Tsy afaka manoatra, lasa kofehy manara-panjaitra, lasa olona tsy manana BEPC no mibaiko azy. Nefa izy manam-pahaizana, manana bagage izy, tena hoe feno baoritra rehetrarehetra ny inona amin'izay mari-pahaizana izay. Fa tsy afaka izy mi-appliquer. D'ailleurs ilay toe-pony tsy voatokana tsy ao ilay toe-po filazantsara, toe-po Jesosy Kristy, fahadiova-po ilay tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy titena, tsy mijoro vavolombelona ndray hoentiny miasa. Izay mahatonga an'ireny gendarme manapatra fahefana ireny, zany mahatonga ny mpitsara izay mahalalaina, mahay lalàna fantany hoe aza mangalatra, aza mamono olona, fa tsy vitany mampiatra an'ilay izy satria rehefa misy vola eo ambony, misy pression, noho ilay toe-po Jesosy tsy ao anatiny. Dia izay no mahatonga anahy mitazona ny teniko hoe mbola tsy handroso mihitsy Madagasikara.
sarotra be zany Madagasikara ankehitriny, sarotra be zany dia lasa mitady issue lalakivoahana ao anatin'ny hoe bailleurs de fonds tsika, ao anatin'ny stratégie be da be hoe mifandray amin'ny ivelany a, relation interne internationale, manamafy an'ilay resaka politika kanefa ino le resaka hoe politika zany a dia tsy inspiration divine zany fa inspiration avy amin'ny fisainana maha olombelona, dia izay le hoe fisainana maha olombelona zay rehefa dia azo adino fa ao amin'ny fisainantsika ao ny champ de bataille an-devoly, ao ny devoly ny tena mi-inspirer maka fanahy antsika, la hoe maka fanahy maka an'ilay fanahy dia ilay fanahy saina, dia zany mahatonga ny firenentsika mbola mistagna ao anatin'ny fanotrana toetra, mistagna ao anatin'ny fanotrana toetra. Ny fotsiny aloha izay zavatra resahantsika izay hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara ny inona fisainana sy fieritreretana hoentina hampandroso Madagasikara satria ilay fototra mihitsy Jesosy Kristy mihitsy mbola tsy hakihana anatin'ny toe-pony tsirairay. Ny zavatra mampanay aloha dia miataka hatrany ny olona amin'ny Jesosy Kristy izy, ary izay mihitsy no planin'ny Satana dia hatramin'ny citoyen tsirairay avy ary dia lasa ohatran'ny hoe leo anjany Jesosy zany satria tsy izay ilay kisary mipetraka fa ilay kisary mipetraka dia olona mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy, maro no avy amin'ny anarako. Izay koa mbola ny zavatra afaka resahana mivelatra be ihany koa izay ka hatreto izany dia mitazona ny teny koa hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara. Jerevy tsara ny endrik'io, jerevy ho maso eo fa tsy handroso mihitsy Madagasikara, tsy manan-kiny ny teny an'izany, avery farany tsy mbola izao ny fotoana handroson'ny Madagasikara, tsy handroso mihitsy Madagasikara. Raha soantsika rehetra tahiny tompo daholo. Veloma tompo.